tamin'ny tanora sy ny filohan'ny Antenimierandoholona na président Sénat, chef d'institution, deuxième institution raha eto amin'ny tany sy ny firenena ny Antenimierandoholona. Ny mahazava-dehibe azy dia zao voalohany aloha ny fahatsapan'ny olo-dehibe ohatran'ireny ny lanjany tanora. Zay aloha voalohany. Faharoa nisy tao échange zany hoe fifanakaloza-kevitra ny tanora sy zay olo-dehibe zay mahakasika ny éducation citoyenne na ny resaka fanabeazana amin'ny olo-pirenena. Ny tanora dia ho avin'ity firenena ity fa indrindra ny tanora dia mandray anjara mavitrika ny ankehitriny ihany koa. Ny Urenala dia fikambanana mitaiza ny tanora amin'ny ankapobeny fa mitaiza ny tanora ihany koa amin'ny alalan'ny fanatanjahantena. Dia nisy izay ataontsika hoe fiara-miasa ny Urenala sy izay Antenimierandoholona zay isaorana azy ireo mahatoky ny fikambanana Urenala ihany koa ary naseho ny Urenala sy ny tanora androany hoe tena ilaina ny fanabeazana amin'ny fampandrosoana ny firenena. Nandrasanay tsotra ny filohan'ny Antenimierandoholona dia fantatsika fa général Richard Ravalomanana. Io olo io aminay tanora dia miincarné ny imagena miincarné ny discipline. Zany hoe nametraka zay Urenala fa ny jeunesse disciplinée, acteur du développement local. Anatin'ny fanabeazana maha olo-pirenena ny ataontsika hoe ny discipline amin'ny lalam-piainana zay tokony andehanan'ny tanora. Ny filohan'ny Antenimierandoholona teo moa ny ataontsika hoe théorie na ny idéologie hoentin'ny Mao Tse-tung zay homme d'état sinoa izy io. Zany hoe misy ny théorie apetraka dia avy eo mandeha pratika sur terrain dia rehefa tsy mety, misy zavatra tsy mety dia arenina zany hoe théorie améliorée. Ny fionana tamin'ny monseigneur Omaly nataon'ny Urenala, ny Urenala zanaka nanatina ray aman-dreny dia dans le cadre ny dialogue intergénérationnel concept izay ny fironina sy napetran'ny Urenala izy io ho atao atoato zay dialogue intergénérationnel izay. Ny tanjona amin'izy io dia ny fionan'ny tanora izay mety ambitieux izy, zany hoe manana etaeta te handeha lavitra fa tsy mahita lalana, tsy mahay lalana izy dia mila ray aman-dreny. Zay mifameno zany ny tanora sy ny ray aman-dreny amin'ny fampandrosoana firenena anankiray. Zay la dialogue intergénérationnel ho ataon'ny Urenala. Ny tena tanjona amin'izy io dia ny famoahana plan régional de développement etomina be. PDB ny volet horesana amin'izy io na ny économie, na ny resaka sosialy, na ny resaka fampananan'asa, na ny resaka fanabeazana horesanao daholo. Ho anay Urenala dia tsy resaka matériel ny tena zava-dehibe satria misy matériel fa ny tena zava-dehibe dia ny lalan-tsaina zay nampianariny filohan'ny Antenimierandoholona teo sy ireo ekipa miaraka aminy. Zay ny lesona raisinay androany ampitahiny amin'ireo tanora ireo. Be dia be ny zavatra tokony resana androany fa fotoana voafetra anjaran'ny Urenala ny manohy izany eto amin'ny tanora Morondava sy Menabe.